Miarabatsika iaby. Efa io ambony moa ny lohatenin'ny raha ho resahako eto androany, de hafatra mivantana amin'ny pasteran'ny vaon'ny olo koa, zay nanao fotoa mbavaka lehibe tao amy Colzium, ary mahakasika ny zavatra niresahany tao no tiako asina resaky eto. Voalohany tsy zaho eto tsy miaro ny koto lilay mahitsy ambo, fa ilay zavatra no resahin'ny pastera vahaolo koa no tiako asina resaky eto. Sy ny zavatra lozika amy maha-pastera azy sy amy maha-mpivavaka anazy sy amy maha-mpandalina baiboly anazy, matoa izy tonga pastera de nandalina baiboly zay ny zavatra ho mariko eto. Voalohany indrindra de zao, de fa misy diso pastera ny zavatra niresahanao mahakasika ny koto lilay mahitso ambo. Ny diso voalohany de zao, mbola tsy nahita zao hoe ny video na soratra nataony koto lilay mahitsy ambo ka hoe tsy mino an'Andriamanitra, fa ny zavatra hitako tenenina dia resaka Jesosy. Zany hoe samy hafa mihitsiny Andriamanitra zay ao amy baiboly nomena anarana hoe Jehova. I hafa mihitsiny i Jesosy zay nomena anarana hoe Jesosy na i Mesia na i Kristy. Ianao nefa miteny tao Colzium manatrika anao mpivavaka marobe zay mpanaradianao fa ikoto de tsy mino tsy fisian'Andriamanitra. Mbola tsy niteny an'izany koto aloha, mbo tsy nanisaka resaka Andriamanitra fa Jesosy. Zay zao de zavatra ray diso ny teneninao sady ohatrany hoe azo lazainy fanosorana fotaka olona zay zavatra lazainao zay. Faharoa manaraka an'izay, na ataotsika hoe resaka Jesosy aza miresaka fivavahana, lay fomba fitondrantsika lay fivavahana mihitsiny no tiany koto lilay mahitso ambo tenenina, indrindrindra isika malagasy. Tsy fanaraka ao anatin'ny baiboly, na io fampianaranao ny mpanaradianao anareo amy fiangonana io de fa tsy fanaraka amy baiboly. Raha ho raisiko fotsiny ao anatin'ny soratra masina hoe lozany zay tsy miay ny ankohonany. Averiko ndray fa pastera anao ary hainao tsara ny toko sy andininy misy an'izany. Loza ho an'izay tsy miay ny ankohonany, zany hoe anjaranao pastera zay hoe mpiandrondro zany mandrisika ny mpivavaka aminao hamelona ny ankohonany handeha hiasa. Ny mifanohitra am'izany nefa no ataonareo mpitarika fivavahana tony dia ny handrisika lay ho mpanaradianareo hivavaka andohalika, hivavaka foana isanandro tsy hanana ny fotoanany handehanany hamelo tena. De ahoana no afahany miay ny ankohonany, mampihina ny ankohonany? Nefa ny baiboly azy amy teny hoe lozany izay tsy miay ny ankohonany. Ny fiahinany ny ankohonana de mila misakafo ara-dalàna, ny ankohonana mila manana ny ampy. Fa ianareo mpampianatra, pastera mpampianatra mpitaraky fivavahana nefa dia mandidy ny mpivavaka aminareo hivavaka foana lahady latsinainy talata larobia lakamisy, tsisy fotoana hitadiavana vola, tsisy fotoana iasana lay mpanaradianareo de io. Mba asainao ve pastera ny miteny eto hoe 4% ao anatin'ny mpanaradia mpivavaka aminao reo no manana fiainana ara-dalàna? Masaha manao fanamby aminao za raha 20 isan-dato na 10 isan-dato reo ka manana fiainana ara-dalàna, minana ara-dalàna, manasa ara-dalàna, miaina ohatrany olombelona ara-dalàna. Masamy fa menina aminao zao pastera, masay manao fanamby aminao. Raha hisy 10 isan-dato angambany manana fiainana mba azo lazaina ohatrany fiainan'olombelona iaby. Araky ny soratra masina ve zany, araky ny baiboly ve zay. Zay ny zavatra tiany koto lilay mahitsy ambo tenenina, na de eo ny fivavahana fanomponan'i Jesosy sy Andriamanitra, tsy atao ambani-javatra ny fivelomana sy ny famelomana ny ankohonana. Mbola tsy vitan'izany fa na de misy asa kely ataona azy mbola raofinareo koa lay ampafolo-karena nyreo mpivavaky reo. Zay ny zava-misy zavatra efa mifanohitra amy baiboly zany. Ny fiantrontronao ny anaran'ny koto tao anatin'ny Colzium, afatra ho an'ny koto izy ty, defa mifanohitra amy baiboly koa zany pastera.
mifanohitra amy baiboly satria ao amy soratra masina amy baiboly koa de miteny hoe ianareo no hangina fa zaho no hiady ho anareo. Zay ny teny soratra masina ao. Nefa ianao pastera, ianao pitarika mandeha miantso anaran'olona ery zao ny afatra aminao. Aiza le teny soratra maritra zay vakinao sy ampenarinao hoe zahay anareo angina fa zaho no hiady ho anareo. Fa ianao mihitsy no mandeha miady amin'ny koto zany satria mpaniratsir'Andriamanitra koto ozy ho teninao de ianao lasa mandika lay teny baiboly hoe zaho nareo angina fa zaho niady nareo. Avelao anjara nisy Andriamanitra izany. De koa izy tsy mbola niresaka Andriamanitra ary tsy mino finisian'Andriamanitra fa Jesosy na Jesosy aza avelao anjara nisy Jesosy zany. Fa zay vao soratra amy baiboly hoe nareo angina fa zaho ady nareo. Amiko zany de tsy fanaraka amy baiboly daholy ny zavatra nataonao rehetra teo ry pasterany vaony olo koa. Reo mpanaradianao moa de miteka aleloia foana reny aleloia mandehandeha fahatany tontononareo foana fahatany le aleloia amy zavatra tsy misy dikany amy zavatra tsy fanaraka amy baiboly. Ka zay mihitsy ny mahatonga olona manakina resaky fivavahana satria tsy mandeha amy tokony ho izy lay fitondrana lay fivavahana, tsy mandeha amy tokony le izy ny zavatra voasoratra amy baiboly eo zay inoanareo. Ka zay mahatonga ny olona manakina fivavahana indrindrindra lay fivavahana zay niforona tateorina ohatrany ataonareo zao. Na io koa ne voasoratra amy baiboly ao koa reo fivavahana mitsanana teorina mivoavoaka daholo reo zafady. Fa tsy hoe voatery amin'ny endrika ny olona handeha handakina foana no zony fa miova maika aza hoe misy ny mpaminany sandoka. Sanatria mety anareo anatin'izany mitondra na mampiasa ny anaran'i Jesosy anaran'Andriamanitra ho entina angoronan-karena. Mety ho anareo anisan'izany fa tsy hoe tsy natokana ho an'izay olona tonga de hoe zao no tokony fivavahana izy, zao no tokony fivavahana izy. Fa hoe hisy mpamamy sandoka, hisy ny ampena voalaza amy baiboly daholo zany, hisy ny ampiasa ny anaran'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy ho entina mitana olona ao anatin'ny baiboly daholo zany. Sanatria mety ho anisan'izany anareo fa raha ny zavatra ataonareo io zavatra nataonao tamy Kôlizioma teo de tsy mifanaraka tanteraka ao anatin'ny baiboly. Nisy ny mpanohitra tamy tantara ao amy baiboly daholo zany fa fantatrao zany. Nisy Zakaria hainy Jesosy tsara fa mpanohitra anazy olo tsy makasitraka anazy nianaka teny ambony hazo tsy nandeha nitabataba Jesosy Zakaria ohatran'izao fa au contraire amy toetra mendrika nampisehoany niantsanoany niantsonany Zakaria niantsa zavatra tsotra toetra mendrika naseho nahatonga any Zakaria resy lahatra niova nanaradian'i Jesosy satria nampisehoany Jesosy toetra mendrika. Tsy toetra mendrika nasehonao tamy Kôlizioma pastera andeha manontono olona ry anandra le koto iny le tsy mihina Jesosy tsy nitenany zany Jesosy tamy Zakaria fa natsoiny moramora midina anao fa hiantra ahoana moa nandresenao lahatra koto lilay maitsambo handeha handoaliky ina hoe handoaliky hivavaka aminao reny toetranao pastera tsy ohatrany nataony Jesosy tamy Zakaria. De eo anao masaminina hoe masaminina za fa andoaliky eto indraiky andro amy toetra tsy mendrika andeha ho tata koto tsy nanao an'izany Jesosy tamy Zakaria. Tsy nanao an'izany koa Andriamanitra tamy Saoly niova ho Paoly. Tsy nanao toetra ohatran'izany fa nampisehoany fahagagana fotsiny Saoly de niova ho Paoly lasa mpanaradia anazy fa tsy nitabatama Andriamanitra iny Saoly mpanendrika anahy iny ataoko mahita anahy iny amity ataoko zao tsy nanao an'izany Andriamanitra pastera fa mitondra mendrika no nitaritany olona hiova. Ka ny tiako hamaritana anazy zany amy foesako anazy hoe mifanohitra amin'ny voalaza amy baiboly daholo ny zavatra lazainao rehetra mahakasika ny koto lilay mahitsambo tao Kôlizioma. Fa anjaran'izay mpanaradianao moa efa vita lavasy zay matsy lay fivavahana fitondrana fivavahana lavasy servô de tsy afatsy ny aleloia sy amen foana no
tenen'izay mpanaradianareo de fa ireo moa reo hirana hita teo no vita lafa sivoanareo fa ohatranay manana saina nomen'Andriamanitra nomen Andriamanitra saina andinika tsy ho azonareo velively mihitsiny raha mbola io fitondrana resaky fivavahana io eto Madagasikara eo no ataonareo io tsy mamela ny olona ikarama io ola tsy mamela olona handeha hiainga fa lavatsenareo hivavaka isandera foana nakohonany tsy misakafo eto fa folo-karena terinana aminareo nareo pastera rehetra reo miaibeky isan'andro manana fiara mamoaka fiara isan'andro hatramy zananareo antoana hatramy mariazy ny tsaiko inona daholy zany daholy ny zava-misy de nareo ve mihevitra fa hoe ianareo ny tena hoe mino an'Andriamanitra manaraka ny sitrapon'Andriamanitra zafady amaranako anazy hoe diso anao pastera tsy mendrika ny zavatra nataonao ato amin'ny kolizioma tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra